Taorinan'ny fanatanterahana ilay conférence de la future fédération d'Afrique ny fametrahana ny fédération sor optimiste ty Afrika indray zany no dingana vaovao ho an'izany fikambanana izany ity fikambanana ity izay fantatra eo amin'ny fiahinany vehivavy sy ny ankizy. Totosa somatsara ny fandraisany Madagasikara ny conférence de la future fédération d'Afrique izay nitontosaina ny herinandro lasa teo. Iroso amin'ny fanatsarana ny soro optimiste ary vinavinaina ho tafapetraka amin'ny 24 ny fédération. Tafakata amin'ny conférence atao zany androany dia misy fanatsarana tokony atao eo amin'ilay fomba fiasa hatongavana amin'ny fédération izay eritreretina tafaforona amin'ny taona 2017 na fanafatarana 2018 dia ny fitadiavana mpikambana voafidy mety vita tsara le asa tokony atao anatin'ilay soro optimiste ao anatin'ilay firenena 20 izay efa mpikambana ao anatin'ilay fédération africaine izay ho apetraka. Tafapetraka nandritra ny fotoana koa ny ambassadeur vaovao ny any Madagasikara izay Ramatoa Nivrako Darso. Mandritra ny conférence zany dia tafatsangana somatsara ny birao izay hitantana indray ny fikarakarana fametrahana toerana ny fédération vaovao mbola asa be dia be mbola miandry ary tena mbola misy kely ny lalana ho aleha kanefa nefa mitsangana izay ny stratégie rehetrarehetra izay ho ampiasaina dia matoky izay efa atsoatsy dia ahendraina hoe hitsangana tokoa ilay fédération ny famitohana zany. Tena koa zany ny ambassadrice ny Madagasikara voan'ilay fédération vaovao io aloha dia raha misy zany ho an'ireo olona izay te anatona anao sy te hiditra ao anatin'ny fikambanana eto aza misalasala mihitsy misokatra zany ny soro optimiste amin'izao fotoana. Ny vehivavy sy ny ankizy no miandraketa ny soro optimiste. Ireo olana izay mbola misy asipanarenana marobe. Ity fédération vaovao izay anampy antsika ty amin'ny faritry Afrika amin'ny fanapahan-kevitra sy fandraisana tanana ny tetikasa ary vahaolana enti miady sy manarina ireo lesoka mbola misy.